Faly miarabantsika tsereriavindray tratra izao alahady fa 24 volana oktobra izao nanao fahasoavan'ny tompo aminao ary misaotra anao indrindra izay manaraka ny fandraisan'ny ten'Andriamanitra eto an-trany. Nohanderantsika ny mofinainan'io dia vavaksika. Ny tompon'Andriamanitra eo atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao indrindra izay fa mbola nomenao tombontsoa indray ahafahanay mandray ny teninao. Aokan'izany ahatonga anay hijoro amin'ny fahamarinana sy ahatonga anay ihany koa anaraka ny teninao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fivelarana mitondra soa lehibe. Nalaina amin'ny Lioka 8:7-20 sy ny 10 manao hoe fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery an'izany, ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia izy no hamonjy an'izany. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo an'izao tontolo izao aza kanefa very ny ainy na maty antoka izany izy. Amen. Aina iray ihany no menantsika ary ny fanontaniana tokony hipetraka amin'ny tsirairay dia no hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahako mampiasa ny heriko mba hitondra tombotsoa be indrindra? Ahoana ny fomba tsara indrindra azahoako manome voninahitran'Andriamanitra sy manasoa ny mpiarabelona amiko? Satria ny hany mahasarobidin'ny fiainana dia ny fampiasana azy hoety manatratra an'ireo tanjon'ireo. Ny tidintsika voalohany amin'Andriamanitra sy ny mpiarabelona amintsika dia ny ampivelatra ny tenantsika manokana. Ny fahaiza manao rehetra izay nakian'Andriamanitra tamintsika dia tokony ampivelarina amin'ny fahafenoany ambony indrindra mba ahafahantsika ihany koa manao soa be indrindra izay mety ho vitantsika. Koa tsara ny fampiasana ny fotoana ho amin'ny fitandrona ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina. Tsy misy azontsika avela ho atao zarizary na manan-kilema ny fiasan'ny vatantsika sy ny saintsika. Raha manao an'izany sika dia tsy maintsy izaka ny vokany. Ny olona rehetra dia manana fahafahana malalaka tsara hamolavola ny tenany araka ny safidiny. Ny fitahiana eto amin'ity izao fiainana izao tia sy ny azony tsy fahafatesana dia eo ampelantanan'ny tsirairay. Azon'ny olona tao ny hamolavola toetra sarobidy ka azo hery vaovao isaky ny indray mandingana. Afaka mandroso isan'andro amin'ny fahalalana sy ny fahendrena izy ireo ary ahatsapa fifaliana vaovao eo am-pivoriany. Ny fahazavan-tsainy, ny fahalalany sy ny atsara toetrany dia hitombo tonga hery lehibe sy firindrana tsy misy tomika. Hitsendan'izany azon'izy ireo atao koa ny mamela ny heriny ho arafesina satria tsy ampiasainy na ho simba vokatry ny fahazaran-dratsy ny tsy fampin'ny fifehezan-tena zany na ny tsy fanazaran-tenany mba hanana fitondran-tena sy ny fiainam-bavaka tsara. Amin'izany dia hitotongana ny fiainan'izy ireo, tsy hankatoavy ny lalàn'Andriamanitra sy ny lalàn'ny fahasalamana, ary erahana, aretina sy fahafatesana no teraka izany. Ka izany indrindra ny tokony hitandrotsika manjaka hariva, ny fahasalaman'ny vatana, ny fahasalaman'ny saina, ny fahasalaman'ny fanahy, mba ahafahantsika miasa ny livon'ny fiarahamonina, mampivelatra ihany koa ny fahaiza manao tsika rehetra ary manampy eo amin'ny tontolo rehetra misy atsika. Ingane zany teniny amin'ity marain'ity zany tonga antsika mpivelatra mba hitondra soa lehibe eo manodidina antsika tsirairay avy. Amen. Ny Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izany amin'izany teninao izany. Ampio izahay ary meo ny fotom-pisainana rehetra ilaina mba ahafahanay manatanteraka an'izany. Esory ny akamoana izay misy aminay tsirairay avy satria nomenao fanahy mahony tena fa tsy fanahy izahay. Dia aoka ny herinao tokoa no herinay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Saru vile
miaro